Amarantsika izay resaka taranja fototra atletisme izay dia marobe ireo mpity azakazaka no namaly ny antson'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme sy ireo komity mpikarakara ny fihaonana tampony francophonie izay tanterahana eto amintsika tanterahana tamin'ny ity maray aty manodidina ny fariana nosy ary ny farina tetsy amin'ny amboan'ny vavady be amin'ny Mahamasina ny azakazaka afraisakina nentina indrindra ny tanana amin'izay fandraisantsika ny fihaonana tampony francophonie izay. Marobe ireo mpity azakazaka no namaly ny antson'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme sy ry zareo komity mpikarakara ny fihaonana an-tampony ny firenena amin'ny teny frantsay izay atao eto Madagasikara ny volana novambra ho avy izao. Azakazaka niodina ny fariana nosy no nitanterahana tamin'ity maraina ity izay nomena ny anarana hoe azakazaka firaisakina. Marobe ireo orinasa sy ireo mpiasa no tonga nandray anjara tamin'izany azakazaka izany. Misy taranja hafa tokoa satria tsy mijanona fanatanjahantena fotsiny satria misy ihany koa ireo fihetsiketsehana ara-kolotsaina, misy ihany koa ireo fihetsiketsehana mikasika momban'ny mihirahira sy salambiany satria iarahana miaraka aminareo télévision izy ity miaraka aminareo radio izy ity miaraka amin'ny mpanao-gazety amin'ny ankapobeny ihany koa misy famelabelana natao misy fampiratiana ihany koa atao avy amin'ireo mpanao asa tanana ny toerana izay fantana tena manana izy tokoa eo anatrehan'ireo mpikatroka amin'ny francophonie manera amin'ireo firenena vaovao avy. Taorin'ny fiodinana ny fariana nosy dia teo amin'ny vavady be manoloana ny kianja be ny Mahamasina indray ny rehetra no niatrika ny zomba izay niarahana tamin'ireo mpanatalenta mpanazatra izany zomba izany.